Izany sy ny manodidina ihany sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Am-bolana maromaro no anatanterahana ny fanamboarana ilay tsena may ao amin'ny tsenan'Andrianjaka ny ambodin'Isotry, tsenan'Tsy no ahafantarany be sy ny maro azy. Tsy maintsy misy nefa ny lamina ahafahana mitsinjara ireo mpivarotra izay tsy manana toerana vokatra izay fahamaizana izay amina toerana maromaro eto an-drenivohitra, amina tsena maromaro eto an-drenivohitra ihany koa no izarana azy ireo. Uafindra toerana ireo mpivarotra niharan'ny aitrano tetsy amin'ny tsenan'Andrianjaka ambodin'Isotry raha ny loharanom-baovao. Eny amin'ireo tsena manodidina an'Antananarivo mbola malalaka no amindrana azy ireo. Araka ny fantatra dia isan'ny amindrana ireto mpivarotra niharam-boina ireto ny etsy amin'ny tsenan'ny petite vitesse izay mazaka mpivarotra hatramin'ny 500. Toeran-kafa no amindran'ny commune ireo ampy raha ny loharanom-baovao hatrany. Mandritra ny 3 volana nanamboarana ny fotodrafitrasa eny ambodin'Isotry no antony amindrana ireo mpivarotra atao manara-penitra ny toeram-pivarotana eny amin'ny tsenan'Ambodin'Isotry ka ireo mpivarotra taloha ihany no iverinao rehefa vita ny asa fanondrenany. Raha tsy aivina dia may ny alatsinainy Pentecoste teo ny tsenan'Andrianjaka ambodin'Isotry ka tsena hatramin'ny 400 no lasa lavenina. Tsy niandry ela fa omaly dia efa niroso tamin'ny fanadiovana ny commune Antananarivo renivohitra.